Zao tsika rehefa malala dia iray fo indray iompo amin'ny Eva amin'ity antom-bavaka manokana izay nangatahany ity. Mahatsiaro maniry izy ary maniry mba homen'Andriamanitra azy izay ho tokantrano sahaza ho azy, vady sahaza araka ny voalazan'ny Baiboly. Andao iombam-bavaka aminy isika ary izy ihany koa dia angatahantsika mba iray fo amin'ny vavaka izay atao, eny mba tena hanana fiainam-bavaka mihitsy amin'ny androm-piainany ivavaka isika. Andriamanitra ity misy anabavinay izay maniry manana vetsovetsom-po manokana ny amin'izay ho fiaina tokantranony ka dia mitodika aminao izy. Isaorana ianao Andriamanitra ny fitodiany aminao mba tsy alaim-panahy hierikerika foana araka ny voalazan'ny soratra masina, ka dia manao an'izany dingan'izany izy Andriamanitra araka ny tari-dalana izay nomenao na ampitondrainao ny mpaminany Isaia hoe aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra dia engane Andriamanitra mba ho tena ny vavaka sy ny fiainam-bavaka tokoa no entiny maniry sy miandry izay ho anjarany avy aminao dia ny vady sahaza izany. Eto amin'ity fiainana ity dia maro ireo olona manao zavatra maro isan-karazany rehefa mba manana hetaheta sy vetsovetsom-po toy izany. Fa ankehitriny izany dia ianao ilay nilaza nanao fanambarana ao amin'ny Genesis 2:2 hoe hanaovako vady sahaza ho azy izy dia mba ho tanterahanao amin'ny ranabavy Eva ihany koa an'izany. Fa izy Andriamanitra, izy kosa toano izy mba tena hitady anao amin'ny fony rehetra dia mba ho tanteraka aminy. Ilay teny fikasana hoe hitady ahy ianareo dia ho hitanareo raka-tsaha ianareo amin'ny fonareo rehetra. Ianao efa mahalala ny fotoana andraisany ny valin'izany vavaka izany, fa ampio izy mba haharitra amin'ny fivavahana araka izay voalazan'ny Kolosianina 4:2 hoe mahareta amin'ny fivavahana. Misotranao izahay noho ny nahafahanay miray fo niara-mivavaka taminy, ary misotranao izahay Andriamanitra noho ny hanomezanao fiainam-bavaka tena izy an'ny ranabavy Eva. Tononinay sy angatanay amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen.